naho nanagnatanagny raho nanahatao nampianariko ty anako fa i tsy misy tsy va ho handesa ampianaragna ro hitako hisako volakely kaie fa ndra ty antragno eo lefa faimokagny ty tena ay agnaty 3 taogny izay Bate anatsantovanao ndaty eo aby ke nefa renako mijaly para raho mindramanjenako mpaiasa hoane ay toedra ratsy vaovao intsony azy ireo aty atsimo Madagasikara noho tsy fandriampahalemana sy ny ahitany lava reny dia maro ireo fianakaviana hiarantsy fampitsakafo sy ny kere any ka tsy zarizary ny anina izay miditra ny akibon'izy ireo fantatra fa tamin'ny volana novambra 2024 dia misa ray hetsy ireo ankizy hiarantsy fampitsakafo mahery vaika tsy misy fianarana na lalao mba hiainany mahazaza azy ny andavanandro ireo ankiziny kariera ireo tsy ateraka jajamadiniky tsy ampiasa fe tsy velo ay le fifara ere mety porontany mahazo arazato ry androany fa vily mofo zay fa hane fa raha ohatsy tsy misy zay le mety fa ny matimaty zahay ato tsy afaka milalao tsy afaka miainany mahazaza azy ireo ankiziny kariera ireo mitrongo vaoomana ny andavanandrony miasa mihoatra noho izay efa mivatakeliny izy ireo karerato an'izay koa zay miasa dizera koa zay mipoly miakasambony agny tsy misy hany koa agny misy ndraiky koa zahay mare dizera egny lakano koa zahay magnakasy tsy misy mokoa koa tsy misy pantaza miakasambony agny koa zay maty resy zalianay da tena mipirotoreo aby de nizay mizaly aho andeha zay moly koa sy homa koa matoro aby tanana mifoha manao an'igny koa ndraiky mare ndraiky de tagnaky tahoe da izy aby mampizaly anay atao nisian'olo mbaraminy fiasany miko atety isan'andro ireo ankizy ireo dia efa manana ny fomba mampanaony any ka na dia reraka ary dia tsy maintsy efainy zany tena kely mahery fo mihitsy izy ireo mifohany dimy maraindray magnalignaly milesakarera mipaipaiky asa egny mifoha mandeha koa dezera mba ambony agny koa tegna tsy mahita hany zay sambany agny koa zay mibabako mipaipaiky anazy koa tsy mety amoka zahay mety amoka da mila vary izy tsy mety amoka rao tany koa nihitanay vato aby ny tagnanay de mboko aby tsy magnino fa raha ty asa hery vato avao da marary aby oena he da mandeha avao zay vatotognomogapona noho ny vatan'izy ireo kely dia matetika ireo ankizy lahy no alefany anatin'ny kariera mba hiady ireo lavaka sy toneliny ahafahana mahazo ireo mika ny zazavavy sy ny lahy kely izay hita ho tsy dia ampitanjaka kosa dia alefa manivana ireo plaky mineraly fasako lafa manidy malaky nisiko vato bo manao triady manako miasa amin'olo koa bo manao zay boky koa matetika dia miasa mihoatra ny 10 isan'andro ao ankizy ary tena mitolona tokoa izy ireo kanefa dia tsy misy fitaovana fiarovantena na dia ny kely aza any ka dia sempotra noho ny vovoka sy ireo potipotina mika entin'ny rivotra maro ihany koa ireo ankizy izay indao sy ny fahafatesana noho ny fiotsahan'ny tanin'ny kariera na koa vokatry ny arirahana be loatra maty na hotany ty faty maty vojajao satria na falasagny io fanigny na fa fogna ty fo le fanigny maty de bety maty ami arakaraky ny raha aminy mba hanafonana fampiasana zaza eny amin'ny sehatry ny fitrandrahana mika any amin'ny faritra Anosy Beara Tranomaro Arambatoabo dia niditra an-tsehatra amin'ny paikady ombonan'ny gouvernemanta Madagasikara izay misahana ny fampanarahan-drafitra ireo fitrandrahana arena ankibony tany madinika ao amin'ny faritra Anosy fampandraisana anjarany sehatra tsy miankina amin'ny ady amin'ny fampiasana ny ankizy amin'ny endriny rehetra fifampitezana sy fanentanana momba ny ady amin'ny fampiasana ny zaza tsy ampitaona fanamafisana ny fiarovana ny zaza tsy ampitaona sy ny fandraisana an-tanana azy ireo fametrahana lamina asa fiahina ara-tsosialy analana ny zaza tsy ampitaona amin'ny asa mampidoza sy mamohenatra fanamafisana ny fahafaha mihoatra ireo fianakaviana miasa amin'ny fitrandrahana eladrano
amin'ny alalan'ny fanomezan-danja ny fiarikarena maro lafy. Fepetra hafa ahafahana manatratra ny tanjona, fanaraha-maso sy fanaovana tombana ny asa vita. Dian'izao, ndesika hiaraka hiady anafoana fampiasana ankizy any amin'ny faritra Anosy mba hananana izy ireo ho avy mamiratra.